Amin'ny fifaliana trano ry havana no iarabanantsika rehetra mpianakavy finoana izay manaraka izao mofonaina isan'andro zarain'ny tompo ho antsika isa-tokonam-baravarana isa-trano isam-batan'olona izao. Andeha iombona mivavaka isika angataka ny fitarihan'ny fanahy masina. Ry Andriamanitra rainay masina tsara indrindro, feno fifaliana ny fonay mankalaza ny anaranao, le Andriamanitra masina sy be voninahitra, le Andriamanitra ny fahatsarana rehetra, le Andriamanitra momba anay mandrakariva amin'ny zavatra rehetra taonay. Eny, ianao Andriamanitra no mitsinjo anay amin'ny zavatra rehetra. Ankehitriny zahay handre ny teninao, hamaky ny teninao, koa ny fanahinao masina no angatahanay hanazava ny teny aty anatinay ary anambara ny sitraponao mazava aminay tsiraray avy. Dia mitenena ianao Tompo, fandreto miaino zahay mpanomponao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny mofonaina voalahatra ho antsika amin'ity andro an'ity ry havako malala, dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny tantara faharoa toko faharoapolo, ny 440 hatramin'ny 710. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary Jahazela zanaky Zakaria, zanaky Benaia, zanaky Jehiela, zanaky Matania, Levita amin'ny taranaky Asafa, dia voatsindry ny fanahin'i Jehova teo amin'ny fiangonana ka nanao hoe: mihainoy anareo ry Joda rehetra sy ry mponina amin'ny Jerosalema, ary ianao ry Josafata mpanjaka, izao no lazain'i Jehova aminareo: aza matahotra na mivadi-pony amin'ireo olona betsaka ireo, fa tsy anareo ny ady fa an'Andriamanitra. Rampitso dia midina hiady aminy anareo, fa indray hiakatra amin'ny fiakarana ziza izy, ary anareo ahita azy eo amin'ny farany loasandrika tandrifiny efitra Jeroela. Tsy anareo anefa no hiady amin'ity, mijanona tsara fa ho hitanareo ny hamonjen'i Jehova anareo, ry Joda sy Jerosalema. Aza matahotra na mivadi-po, fa rampitso dia mivoa hiady aminy, fa Jehova no momba anareo. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola ho ampitomboinao aminareo anie ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Tamin'ny andron'ny Josafata mpanjaka ry havako malala, izay mpanjaka nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra, mpanjaka nanao izay mahitsy teo anatrehan'Andriamanitra, dia nombany tanan'Andriamanitra trany izy, satria isan'ireo mpanjaka vitsivitsy tao amin'ny fanjakana Joda, tao amin'ny fanjakana Atsimo, izay nanaiky hiala tsy hanompo ny sampy, tsy hanompo ny bala ary nandrava ny tsangam-bato-tsampy tao amin'ny firenena nisy azy. Eo anatrehan'izany fahitsian'i Josafata izany indrindra nefa no indro mandondona azy ny fahavalo goavana, dia tandondonin'ireo firenen-dehibe manodidina izy, izay miotrika hamely azy, ka niara-ny asa tamin'izany ny Amonita sy ny Moabita ary ny Edomita koa aza. Vokatr'izany fanafiana mahery vaika, fikasana fanafiana mahery vaika nataon'ireo fahavalo zany, dia nitaraina tamin'i Jehova i Josafata mpanjaka no nitahotra ny fahavalo. Eo anatrehan'izany indrindra ry havako malala,
no ny aino any Josafata Andriamanitra ka indro manome zao toromarika entina mandresy izao. Toromarika entina haombiazana manoloana amin'ny fahavalo. Lesona ho antsika zany ry havako amin'ity andro anio ity dia ny hoe eo anatrehan'ny fahavalo goavana voalohany miaino an'Andriamanitra, faharoa matokia ka arao ny fandaminana. Voalohany miaino an'Andriamanitra. Zao no ambaran'ny 14 sy ny 15 tapany voalohany manao hoe ary Jahazela zanaky Zakaria zanaky Benaya zanaky Jeela zanaky Matania Levita taranaky Asafa dia voatsindry ny fanahin'i Jehova teo amin'ny fiangonana ka nanao hoe miaino ianareo ry Joda rehetra sy ry mponina any Jerosalema ary ianao ry Josafata mpanjaka. Ny zavatra hitantsika ry havako malala dia nangon'ny Josafata ho ao amin'ny tranon'Andriamanitra ny vahoaka. Nangon'ny Josafata ho ao amin'ny tranon'Andriamanitra izy ireo mba handre an'Andriamanitra, mba hiaino izay sitrapon'Andriamanitra na toromarika omen'Andriamanitra. Ara-marina nangonina ho ao amin'ny tranon'Andriamanitra izy ireo mba hitaraina amin'Andriamanitra. Hitantsika fa niantso fifadikanina mihitsy Josafata mpanjaka eo anatrehan'izao ady sarotra, ady goavana manoloana ireto fahavalo lehibe manodidina ireto. Teo indrindra ry havako malala no nirotsaka tamin'ny mpisoron'Andriamanitra ny fanahin'i Jehova, nirotsaka tamin'ireo mpitondra fivavahana ny fanahin'i Jehova ka nanome toromarika mba hiainona an'Andriamanitra. Zao ny voalaza manao hoe miaino ianareo, miainoa ianareo. Ny teny hoe miaino ry havako malala izay hitantsika eto dia mampahatsiaro fa amin'Andriamanitra rehefa hoe miaino dia andray andraikitra izy zay. Tsarontsika tsara Andriamanitra lay nandre ny vavaka zay nasandratry Mosesy sy ny zanak'Israely tany Egipta fa izay dia niteny izy nanao hoe efa reko ny fitarainan'ny oloko koa dia idina zao ka hamonjy azy. Andriamanitra miaino, Andriamanitra mandray andraikitra, Andriamanitra tsy miandry fotoana fa eno eo dia mamonjy ny vahoaka. Ary zany famonjen'Andriamanitra zany no tiany hoenony reto vahoaka ireto ankehitriny any ka dia mitodika amin'ny sokajon'olona rehetra tao anatin'ny fiangonana izy dia tsy iza tsy akory ny antefan'ny afatra eto ambarany 15 fa ny Joda rehetra sy ny mponina any Jerosalema ary Josafata mpanjaka. Zany hoe sady miantefa amin'ny fiangonana zay vahoaka ao anatin'ny fanjakana tamin'izany fotoana izany, ny afatra no miantefa amin'ny mpitondra fanjakana rahateo. Zany hoe zany ry havako malala tsy misy fahombiazana hita, tsy misy fandresena ny fahavalo sy izay miady amin'ny tena raha toa ka tsy manaiky hiaino ny feon'Andriamanitra, ny mpitondra sy ny vahoaka ary ny fiangonana. Tsy maintsy mandre sy manaiky hiaino an'Andriamanitra izay mpanolotsaina hindry, izay mpitary-dalana raha tiatsika no tafavoaka. Ady goavana ary ankehitriny no atrehantsika mety tsy ady amina fitaovam-piadiana mahery vaika toy ny entin'ireo fahavalo fa ady amin'ny aretina, amin'ny aretina tsy sitrapanafody ary mampandamaka izao tontolo izao. Efa mahatratra 5 tapitra isalatsaka kely zao ny isan'ny nodomandry, ny isan'ny voakasika ty aretina ity maneran-tany ary mahery ny 3 hetsy ny nodomandry. Misy paikady mazava ry havako malala
atolotr'Andriamanitra ho atsika dia ny andrenesantsika ny feony ho an'ny mpitondra fanjakana ho an'ny vahoaka mihainoan'Andriamanitra heno zay ambarany teniny ao amin'ny soratra masina dia anafaka atsika izy eo anatrehan'ny adisatroka eo anatrehan'ny zava-doza mananontany ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany ry havako malala no andrenesantsika ny sitrapon'Andriamanitra ny paikady izay atolotr'Andriamanitra entsika hiarovana ny tena sy hiarovana ny firenena ary hiarovana ny fiangonana aoka isika tsy hanetsy tadiny ny amin'ny afatr'Andriamanitra izay miteny amintsika hoe miverena amiko dia hiverina aminareo kosa aho aoka isika tsy hiny anapina ny sofintsika tsy hainy ny afatr'Andriamanitra hoe miverena amiko dia mba hiverina aminareo kosa aho ry havako malala Andriamanitra nanantsika toky izy fa afaka manasitrana afaka miady ho atsika eo alohan'ny fahavalo sy ny zava-doza miandratsika saingy antsona kosa ny fiangonana antsona ny vahoaka ary indrindra antsona ny mpitondra fanjakana hitarika ny olona rehetra hiaino an'Andriamanitra le Andriamanitra miteny Andriamanitra mandray andraikitra Andriamanitra mamonjy Andriamanitra tsy mandiso fanantenana fa zany raha teo ry havako malala no hitatsika amin'ny tapany faharoa amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia ny hoe eo anolohan'ny zavatra fahavalo eo anolohan'ny zava-manahirana dia antsona isika hatoky an'Andriamanitra ary anaraka ny torohevitra antsona isika hatoky an'Andriamanitra ary hanaraka ny torohevitra zao mantsy nolazain'ny mpisorona izay nirotsahan'ny fanahin'i Jehova tamin'ireo vahoaka sy tamin'ny mpitondra fanjakana manao hoe aza matahotra na mivadi-po ny amin'ireo olona betsaka ireo fa tsy anareo niady fan'Andriamanitra nanaiky tokoa ry havako malala Josafata-mpanjaka fa maro be ireo fahavalo ary raha ny tanjaka sy ny hery ao anatiny araka ny paikady izay nananany dia fantany sahady fa tsy ampy ny heriny hiatrehany ireo fahavalo ireo fantatry Josafata fa tsy ampy ny tafika na ny miaramila nanany ary amin'ny lafiny stratejika dia mahery kokoa ireo fahavalo noho izy fahavalo samihafa firenendehibe samihafa mitambatra hamely any Joda sy Jerosalema izay tafiditra ao afovoany noho izany dia nangataka ny fitantanana sy ny fiarovan'Andriamanitra Josafata ary indro Andriamanitra manome valiteny mazava sy fahombiazana ho azy ka miteny hoe aza matahotra na mivadi-po te hanambara Andriamanitra eto fa tsy ny abetsaky ny tafika tsy nitanjaka ara-miaramila akory no entina andresena fa hitatsika eto mihitsy fa Andriamanitra mihitsy no hiady ho azy ireo zao mantsy ny voalaza manao hoe fa tsy anareo niady fa an'Andriamanitra koa aza matahotra na mivadi-po fa rahampisy dia mivoa hiady fa Jehova momba anareo aseo miariary eo mihitsy fa le Andriamanitra izay ambara mandrakariva ao amin'ny testamenta taloha manao hoe Jehova Andriamanitry ny Israely Andriamanitry ny tafika Andriamanitra mpiady mahery io no ampandresy ny zanak'Israely ny angatahana amin'izy ireo fotsiny dia ny hanaraka ny toromarika apetraka Andriamanitra hanaraka ny paikady apetraka Andriamanitra dia jerentsika tsara fa tsy maintsy amin'ny fahatokina no andraisana ny paikady atolotr'Andriamanitra zao mantsy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 9:1 manao hoe raha mpitso dia midina hiady aminy ianareo
ary indreo hiakatra amin'ny fiakarana zizy izy ary ianareo hita azy eo amin'ny farany loasandrika tandrifiny efitra ijeroelo. Tsy anareo anefa no iady amin'ity mijanona tsara fa ho hitanareo ny aminjeny Jehova anareo. Mijanona tsara zany hoe mila fahatokinan'Andriamanitra ity ady ity. Mila mahatoky fa raha mijanona tokoa ny vahoaka dia Andriamanitra no iady dia ho tonga any amin'ny fandresena izy ireo. Vokatra io ry havako malala, rehefa vakintsika ny toy nyity tenin'Andriamanitra ity dia hitantsika marina tokoa fa tsy niady ny vahoaka fa mipetrapotsiny. Ary dia indro Andriamanitra no naniraka otrika ka nandringana ny fahavalo, ary dia taony fahavalo sa ny fahavalo indray aza no ny famely sy ny famonontany. Na ndray vokatra tsotro zao fotsiny ny Joda sy reto vahoaka ireto ka nambabo avy hatrany ireo fahavalo ireo satria Andriamanitra no niady ho azy. Rehefa ko malala amin'izao andro ankehitriny izao koa, marobe ny ady hevitra sy ny paikady rehetrarehetra atao hiadiana amin'ny valanaretina Covid-19. Samy manomana ny azy ny firenena rehetra ambony tany ary samy hevitra izay heverana fa ahitana fahombiazana. Mazava ny afatr'Andriamanitra ho antsika ry havako amin'ity. Matoky an'Andriamanitra ary arao no toro-hevitra. Mila matoky an'Andriamanitra isika fa vahoaka sy firenena izay andraisan'Andriamanitra antanana hidirany an-tsehatra ho tonga ho amin'ny fahombiazana. Miteny amintsika ary soratra masina manao hoe mijanona tsara fa ho hitanao ny aminjeny Jehova anareo. Tena miteny amintsika Andriamanitra zany fa ny fahombiazana dia ny fijanonana ao an-trano. Mila mijanona ao an-trano isika andresy ny aretina, fa mila manaraka ny paikadin'Andriamanitra ihany koa isika raha te ho tonga amin'ny fandresena. Mazava zany ry havako fa tsy isika no hibaiko sy hitarika an'Andriamanitra amin'ny ady izay atao, fa Andriamanitra no hanolo-kevitra isika ho mpanatanteraka. Raha izany no tanteraka dia ho tonga ho any amin'ny fahombiazana sy ny fandresena isika. Rehefa ko malala ety-pamaranana dia te hiantso sy ampahatsiaro amintsika fiangonana fa ity tenin'Andriamanitra ity no tanteraka ny fiainonan'Andriamanitra, ny fahatokinan'Andriamanitra dia noho ny firotsahan'ny fanahy masina, noho ny fanahin'i Jehova izay nanindry ireo mpisorona ka nampity zany tamin'ny vahoaka sy ny mpitondra fanjakana. Hitantsika hatrany zany fa miara-dalana mandrakariva amin'ny fahitana vahaolana ny fiara-miasa eo amin'ny mpisorona, mpitondra fanjakana, ny vahoaka izay fiangonana sady vahoaka ny firenena rahateo ary ny mpitondra fanjakana. Hiara-iasa zany dia ho ampahombiazan'Andriamanitra eo amin'ny firenentsika ny fandresena mezinezina. Ka ho tsapatsika fa tsy miteny eo anatrehan'Andriamanitra sy ny heriny ny areti-mandoza sy ny fahavalo goavana. Dia atoky an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra isika, ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Andriamanitra, misaotra anao zay ny amin'ny teninao izay norenesinay teo, teny izay mampahatsiaro, teny izay mamelona aty anatinay ny toky sy fanantenana, fa na inona fahavalo lehibe sy goavana aty ambonin'ny tany dia eo ianao Andriamanitra mampandresy anay, satria enao mihitsy no miady ho anay. Misaotra anao zay Tompo amin'izany, ary mivavaka izay amin'ity anio ity, ny amin'izay ahafahan'ny mpitondra fivavahana sy ny mpitondra fanjakana ary ny fiangonana sy ny vahoaka ny firenena mba hiara-iasa ary hiaraka hanaiky sy hankatoa anao Andriamanitra. Dia jereo Tompo ny vahaolana rehetra izay heverina atao ho amin'ny firenenay ahitana fahombiazana. Ianao Andriamanitra hiasa mahery ary
ianao no anasitrana ireo izay marary amin'ity aretina ity, ary ampionina raha teo ny fianakaviana ho an'ireo izay modomandry. Ny fanahinao Andriamanitra miasa mahery ane, hirotsaka amin'ny firenena manontolo ka haneken'izao tontolo zao fa Andriamanitra ianao. Dia mivavaka ihany koa zahay amin'ity andro anio ity ho amin'ny ireo rehetra izay manana hetaheta sandratra eo anatrihanao. Dia ianao Tompo hamaly vavaka ary ianao hiaino ny fitarainany tsiraray avy ka hamaly amin'ny fonao be fiantra ry Andriamanitra ty sy mpamonjy anay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy mahavonjy no anaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen.